Efa resaka an'izay zavakanto zay antsika dia najoro ny label haiko ny tanjona ao anatin'izany moa dia ny fanandratana ny zavakanto malagasy. Tanora maromaro no nandrafitra ny ombina ary dia nametraka ity label iray ity toy izao ako mba vao izao. Mivoatra tokoa ny sehatry ny zavakanto eto Madagasikara kanefa mila fandrindrana zany mba hahafahana mahita fahombiazana. Izay indrindra no nahatonga ity vondrona tanora ity anangana ny label haiko ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny zavakanto sy anomezana vahana ireo mpanakanto malagasy ihany koa. Ny haiko label dia orinasa misahana ny famokarana zavakanto, fikarakarana hetsika sy lanonana ary serasera. Amin'ny fanombohanay anazy ity zay moa vao nanomboka tamin'ny 1er août 2015 tao dia ny artista voalohany vokarinay amin'izao fotoana izao dia Ikady. Le famokarana izay ataonay dia famokarana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy manomboka amin'ny album hatrany amin'ny promotion ny album ny tournée amin'ny artiste. Tsy manao zanak'ala hafa fa mivelatra amin'ny gadona rehetra sy ny mpanakanto rehetra ny label haiko. Isan'ny mpanakanto voalohany vokarin'ity label ity Ikady. Ao anatin'izay indrindra dia izy niseho voalohany karakarainy label haiko etsy amin'ny Lepavejetanina miaraka amin'ireo mpanakanto vokariny dia Ikady, Miangaly ary Rolf amin'ny faran'ity herinandro ity. Isan'ny laharam-pamehana napetraky ny label haiko ny famokarana ny rakikira vaovao ny Ikady.